Ny fahasimban-dalana izay atahorana anapaka ny lalam-pirenena fahaenina no isan'ny taketrana velona ny tondra-drano nisy eo tao Antanety lava sy ny manodidina. Ankoatr'izay ny fahasimban'ny tanàna satria ravany akamaroan'ny trano rehetra, biby fiompo maro no tsy hita popoka, fambolena amin'ny tany amina hektara na arivony maro no simba. Raha tsy ahivina dia ny 9 janoary teo no nanomboka ny fiakaran'ny rano noho ny fahavakisan'ny renirano ny Mahajamba sy Bemarivo. Nanano sarotra ny fandehanana tamin'ireo radie izay efa miisa 10 amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny. Fiara maro no tavela sy nihitsoka tao Antanety lava ka isan'izany moa ny mpitari-dalana ny antoko Antokasidiana Nosy Edgar Zafindrava niaraka tamin'ny delegaziona izay nitarihany hiazo ny faritra Diana. Niara niaina ifotony tamin'ny ponina Antanety lava ny fahavoazana ny tranga ny tenany tao anatin'ny 3 andro. Zay iratsaina mihitsy ny tena mahita an'izao fahavoazana izao satria tena miteraka mihitsy fadiatoka sy tokotsofolohana ho an'ireo mpitatitra na mpitatitr'entana zany na mpitatitr'olona dia noho izany ny tena dia manao antsoavy mba andray andraikitra tompona andraikitra amin'ny zavatra ohatran'izao satria rehefa manamboatra ny lalana toerana ohatran'izao isan-taona miteraka fahavoazana ho an'ny vahoaka dia tokony mba hijery izy hoe tokony ingaina aingana mba ho avy zao toerana zao fa tsy atao radio ohatran'io satria dia manapaka mihitsy nefa nanomboka tamin'ny ankeo zao ny tonga teto araky ny jeko dia tamin'ny ankeo maraina angamba raha nisy nandalo farany tany amin'ny roa maraina tany dia tapaka mandritsy ny ray andro ny lalana tsisy mijery le vahoaka ty fotony ary everika tokony zava-dehibe mihitsy no antsoavy zay tokony atao amin'izay tompona andraikitra na amin'ny région zany na amin'ny ministère hatrany amin'ny gouvernement ray manontolo mba hijery ny fatiatoka mahazo ny vahoaka amin'ny zavatra ohatran'izao. Izao dia tena tokony jerentsika zao natao hoe mijery aty fotony mijery zay mba tokony hahasoa ny vahoaka. Tsy nitazapotsiny ny fahavoazan'ny ponina Andriamatoa Edgar Zafindrava ka nanolotra fanampiana amin'ny tetina ray tapitrisa ariary ho an'ny fokotany entina anampiana ny ponina izay efa miravoravo tanana sy tsy misy antenenina intsony. Ny BNGRC sy ny fanjakana foibe raha teo tsy naheno peo. Nanao antsoavy mihitsy ny mpitari-dalana ny antoko Antokasidiana Nosy ho an'ny mpitondra fanjakana hijery ny vahoaka amin'izao fahoriana mianjady amin'izao. Tsy antso atany efitra no nataon'Andriamatoa Edgar Zafindrava fa namaly izany ny mpitondra ka tonga teny atoerana ny asabotsy teo. Velom-pisaorana n'Andriamatoa Edgar Zafindrava araka izany ny ponina satria noho ny antsoavy izay nataony no nahatongavany ny filoham-pirenena teny an-toerana. Hisaorana izy noho ny famangana sy fitsidiany ny vahoaka tsirairay avy sy ny tokantranony dinany hoany sy nanolorany ny famangana sy fiaraha-miory ny amin'ny voina izay nahazo teto amin'ny fokotany Antanety lava izay nanolorany fanampiana be teto amin'ny fokotany ho an'ireo vahoaka ary tsy mbola vitan'izany ihany fa nanentana ny fitondram-panjakana isam-baratonga ny tsiraikiraiky avy ary isan'ny antokony sy isaka ny faritra izay misy ka ankehitriny moa dia nahita vokatra izany zahay na izay natolony na izay natolotry ny fitondram-panjakana izay misy ankehitriny dia nahita vokatra izany zahay vahoaka Antanety lava ka misaotra sy makasitraka an'Andriamatoa Edgar izay tamin'ny fokotany Antanety lava izay silaoko tena hito. Avy tamin'ny antsoavina tany no natonga izany zavatra zany ary natonga reo fagnampiana izay tonga teto amin'ny fokotany Antanety lava izay nipira avy any amin'ny komina Ambohitoaka. Tsy ambava fotsiny ihany koa ny an'ny mpitari-dalana ny antoko Antokasidiana Nosy ny hoe fahasahina no mitondra makany amin'ny fandresena satria dia saika Andriamatoa Edgar Zafindrava hatrany no manana fahasahina mitsapany alalan'ny rano amin'ireny radie ireny sy mitarika ny fiara rehetra ka rehefa afaka ny tenany dia manaraka ao aoriana avokoa ny vahoaka rehetra.